Falmerabatsika tsirray avin-drahitra ty zoma maraina fa 7 volana Jiona ity misotro an'Andriamanitra isika mbola miheny an'izao maraina izao indray fa atsika mandray ny fahasoavany. Raha indirantsika ny amin'ny mofinainan'io dia vavakisika. Ritomba Andriamanitra eo mbola vempisaoranao zahay ny amin'ny fitantananao anay. Misaotra indrindra raha eo izay manome tombotsoa anay mandrakariva. Taka aminao izahay mba hampitomboanao hatrany finoanay ary ainganay ity maraina ity mba hampifoanay ao anatin'ny torimaso lalina. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe misoloatena any Kristy amin'ny toe-javatra rehetra. Nalaina amin'ny Romana 12:7 manao hoe fa noho ny fahasoavana nomenay dia izao no lazaiko amin'ny olona rehetra izay eo aminareo. Aza mihevitra mihoatra noho izay tokony ho heverina, fa mihevera izay onony araka ny ohatry ny finoana izay nozarain'Andriamanitra ho anareo avy. Amen. Raha madio sy tsy misy fitiavan-tena ny hery manosika anao manao zavatra anankiray, raha toa ianao maniry hanao ny asa tokony atao sy hanao fifaliana feno halemem-panahy ary koa hoe maniry hanao asa feno fanajana ny hafa, dia tena efa manorina ny harenanao ianao amin'izany na dia tsy tsapanao aza. Amin'izany no hanehoanao ny toetra ny Kristy ao an-tokantrano, amin'izany ihany koa no hanehoanao ny toetra ny Kristy any am-piangonana ary eo amin'izao tontolo izao. Izany no asa hiantso ny tompo anao tokoa manko. Na dia alaim-panahy ianao dia aza mamitaka na koa miala amin'ny fahamarinana na dia amin'ny zavatra bitika indrindra aza. Misy fotoana, misy fironana maha olombelona maka fanahy mba hampiala amin'ny lala-maitso ny fahatokiana. Nefa aza miova, na dia tahaka ny sikam-bolo aza. Raha toa misy fotoana ianao manambara an'izay zavatra ataonao nefa tsapanao avy eo fa nanome tombony ho an'ny hafa ianao ka ho faty antoka, dia aza miala amin'ny fitsipika fa tanterao izay efa nekenao. Raha mitady hanova ny drafitrao manko ianao dia aneho amin'izany fa tsy azo anteherana. Ary raha mitakemitra amin'ny raharaham-baratra kely ianao dia hitakemitra koa amin'ny izay lehibe kokoa. Ao anatin'ny toe-javatra tahaka an'izany dia alaim-panahy ny sasany mba hamitaka ka ilaza fa tsy takatry ny hafa izay tiany ambara. Izany anefa fa izay tiany ambara tokoa no voalazany saingy veriny ny fihetsem-po tsara ao anatiny ka naniry ny takemitra tsy hanaja ny fifanekeny izy fa andrao hafaty antoka azy izany. Takeny tompo ny hanaovantsika ny marina, ny itiavantsika famindram-po sy fahamarinana ary fahitsiana. Tsy manana toetra tsara entitra izay takena mba hampiorina ny fiangonana ny lehilahy sy ny vehivavy, tsy hain'izy ireo ny mamorona ny fomba fiasa sy drafitra hananana toetra tsara sy tsy azo zongozonina. Fanabeazana tahaka an'izany no tena ilaina tokoa. Fanabeazana endry no sady misy heviny izay mifandrindra amin'ireo fitsipika ara-baiboly. Ireny tompo tokoa ianao mba olon'ny fahatokiana ka hijoro amin'ny teny izay natao ary ihany koa fampianarana ho an'ny hafa. Amen. Anay tsara ny izan-danitra mbola misotro anao izay ny amin'izany teninao izany. Mankasitraka ihany koa tompo ny amin'ny fanosehanao anay ao amin'ny marina hatrany. Dia tsy vitanay samy rehetra izay fa mangataka ny fanahinao masina hanome anay ny hery rehetra ary ho aminay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Savior.